fivoriana izay natao teo moa zany a dia fivoriana niarahana tamin'ny groupe thématique en protection sociale, vondrona thématique en protection sociale atao amin'ny faritra Anosy. Ny antony fivoriana dia nijerevana an'izay fomba entina ahafahana miaro ny mpiasa na le agent sy ny amin'ny famindrana vola izay atao na le transfert monétaire, satria ny atao anatin'ny faritra Anosy misy an'ilay efa fantatritsika rehetrarehetra hoe vatsy fiavota izay misy transfert monétaire atao anatiny misy ihany koa ireo olona izay miasa amin'ny fanatanterahana ny fanomezana n'ilay vatsy any anatin'ny commune sy ny district any. Fantatritsika tatoato fa nisy ny olana izay nitranga nahazo ny mpanatanteraka ny tetikasa izay namoizana aina, dia androany zany nifampidinika ny ao anatin'ny vondrona thématique ny protection sociale hoe ahoana no ampandraisana ny ndraikitra ny rehetrarehetra amin'ny fiarovana an'ireo agence ny vola izay anaovana ny transfert ireo. Maromaro ny zavatra tapaka, voalohany indrindra amin'izany zao ohatra zava-dehibe ny tsy maintsy isian'ny mpitandro filaminana miaraka miaro an'ireo agence ny vola anaovana transfert ireo, izay manomboka izao dia tsy maintsy miaraka amin'ny agent. Ankoatran'izay ihany koa ny fampandraisana ndraikitra ny anivon'ny commune sy ny mpisitraka ary ny vahoaka mihitsy any amin'ny commune misy ny transfert any, hampandraisana ndraikitra izy ireo amin'ny fiarovana an'ireo agence fond anaovana transfert ireo. Eo ihany koa ny tsy maintsy anaovan'ny agence de paiement, satria tsy nifidy akory no mitondra ny vola anaovana ny paiement fa misy manana ndraikitra manokana amin'izany izay ivelan'ny nifidy dia ireo zany no tsy maintsy mampilaza aty anivon'ny ministera tompona ndraikitra sy any amin'ny fidy izay manao ny fanatanterahana ny asa, milaza ry zareo manomana ry zareo dia manao tatitra ry zareo mba ahafahana mijery hoe inona ny tokony atao mialoha dia inona ny tokony atao mandritra, dia ny lesona izay voaray tao anatin'ny fanatanterahana n'ilay asa hatsaraina, andraisana fanapahan-kevitra ho fanatsarana no manaraka.